Ny alakamisy lasa teo kosa Ratsahivona no nanao tatitra ny asa vita ny gouvernemanta izay nitariny Prime Ministre lehibe n'izany gouvernemanta izany Andriamatora Velonarivo Jean no resahan'ny Prime Ministre tao anatin'ny fionana tamin'ny solombavambahoaka io moa ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo ihany koa ny eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Vola manodidina ny 4.10 miliara dolara no ilain'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana. Raha ny fanazavana nentin'ny Prime Ministre Jean Velonarivo dia ny 2 miliara dolara no efa eo ampelantanan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Efa vita tanteraka ny paritra malagasy zany oabolana. Zany hoe rehefa dika teny vahiny izy dia plan de mise en œuvre ny paikady natao dinasa na ny PND. Rehefa vita io zavatra io dia ao anatin'io ao no ahitana ny atao hoe zavatra haingana ary maika tsy maintsy atao. Maika daholo ny zavatra rehetra ankehitriny amin'ny asa fampandrosoana ny firenena. Ka rehefa kosa na dia misy ny maika ary ao koa ny maika ambonin'ny maika hita ao anatin'izany. Raha raisitsika ny taux fa tsisy izy amin'izao fotoana fa tamin'izany nandrafetana io raha taux dolara 1 dolara mitovy miiba 2 ariary dia 18 milliards de dollars ny vola tadiavana amin'izany. Raha ohatra izy miiba 500 dia 14 milliards de dollars ny vola tadiavana amin'izany. Fa ankehitriny rehefa mety ambonimboniny zay manome référence kely anareo ihany fa ny 2 milliards mahery amin'io zany dolara dia ananatsika ary ny 3 milliards mahery kely amin'io dia efa ananana avy any ivelany fampanantenana ara-dalàna. Fa ny ambiny zany raha am'le 2 izy dia mitady eo amin'ny 12 milliards de dollars hanatanterahana ny programme nation. Fa raha aty amin'le 500 izy dia 10 milliards eo de dollars ny vola tadiavana. Io moa zavatra hitambarana ary programme nasa tsy maintsy amboarina. Fa eo ampanatanterahana an'izany nefa dia ary amin'ny faraparany ao rehefa miresaka ny asa vaventy sy ny afiny sosialy dia ho teneniko anareo ihany ny vola ampelantanana afahana manatanteraka ny programme rehetra sasasasany amin'ny ty taona ty ihany ao anatin'izany manomboka eo volana jolay. Mahakasika ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola sy ireo firenena dia vita ny dinika rehetra. Mikasika ny dialogue politique ny filazanazy moa niarahana tamin'ny volana européenne zay nanome tokony hanomezana ny vola 518 millions d'euros manomboka amin'ny volana novambra, zany hoe miandry ny conférence des bailleurs zay ho atao amin'ny volana oktobra no anatanterahana an'izany ka izany vola zany dia hoentina anatanterahana ny programme nasa manomboka amin'ity 2015 ty ka hatra amin'ny 2019. Nisy koa ny fivoriana niaraka tamin'ireo Nations Unies zay ny atao hoe groupe de dialogue stratégique dia vita koa io zavatra io ary fa maro ny famatsiam-bola azo tamin'ny izany. Ary teo anatin'izany dia nisy koa ny fiarahana nivory tamin'ireo groupe international de soutien pour Madagascar JSM efa vita koa io ary ao anatin'izany ny fanomezana vola tao amin'ireo zao fanatanterahana ny fifidianana amin'ny 1.30 volana jolay. Nosoritan'ny Prime Ministre fa misy ny fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka vahiny no efa azo. Ny bady ohatra dia efa nanome 5.30 dolara ho fanohanana ny fanatanterahana tetikasa eto amintsika. Ny taona 2012 dia andray ny fionambe an-tampon'ny firenena mampiasa ampahany na manontolo ny teny frantsay i Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia efa mandeha ny asa fanatsarana ny foto-drafitr'asa entina andraisana izany ho ny Prime Ministre. Handray ny francophonie tsika amin'ny taona ho avy ka ao anatin'izany ny fanatsarana ny aéroport eto Antananarivo sy Nosbe apiroboroboana ny fizahantany koa zay napetraka teto rehefa nyteny tamin'izay fotoana zay mba nafoezako ny zavatra dia 300 000 touristes tadiavintsika anatin'ny programme amin'ny fotoana ty. Fa nilaza aminareo fa amin'ny ora itenenanay ankehitriny dia efa 100 000 touristes ny voatafapetraka eto Madagasikara. Ka noho izany zany dia tsy maintsy atao ny fanatsarana ny aéroport amin'ny andraisantsika ny francophonie ary mba hampivoarantsika koa ny tourisme sy ny économie eto amintsika. Ka ao anatin'izay zany dia zay ny zava-misy ary ny fandray amin'ny lalana zay
efa henonareo teto ny lalana fa eto a dia tsara milaza aminareo fa ny famatsiam-bola mikasika ny lalana zany a dia efa azo ary fa hitatsika tamin'ny télévision ka ny vola hoentina anaovana ny rocade zany na ny autoroute miala avy eto Antananarivo makany amin'ny aéroport aria Soavimasoandro zany a dia efa azo mitentina 75 millions d'euros. Eo amin'ny sehatry ny asa nambaran'ny Premier ministre Jean Ravelonarivo fa ezaka ho totosain'ny gouvernemanta ny ampitovinan'ny markarama ho an'ny mpiasam-panjakana mitovy sokady. Ankoatr'io dia misy ny ezaka tanterahana miaraka amin'ny OIT ho fanohanana ny tetikasa fanomezana asa mendrika ny malagasy vola hatrany amin'ny $440 no nomen'ny OIT ny gouvernemanta malagasy.